mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Andriamanitra isika mbola meny famindram-pony ary afaka mandray ny toromarika avy amin'ny isan'andro. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Iranay tsara andrizan-danitra mbola faly ny fonay miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao. Indray ny teninao izahay dia sokafy ny fonay. Mba hitoeran'ny teninao tany lonaka tokoa ahafahanay maka lesona ny fiainanay ary koa mandray ny fahamarinana avy aminao. Koa mitenena ray fa voninkaina anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe ireo 300 andro ao amin'ny Daniela 9:9-10. Hitan'ny William Miller fa tanteraka nitsakany sy andavany ireo toe-javatra lazain'ireo mpaminany mialoha. Izany hoe ireo 100 taona nivahinianan'ny taranaka Abrahama, dia ireo 70 taona ny renireny Israely tany anefitra ihany koa, ary ihany koa ireo 70 taona nambambonan'i Israely sy ireo 70 herinandro enomenan'i Israely araka ny faminanian'i Daniela. Rehefa nandinika ny faminaniana i Miller nampitany soratra masina tamin'ny soratra masina ihany koa dia nanao tsoa-kevitra fa raha nanana fandaharam-potoana Andriamanitra manerana ny baiboly manontolo dia tokony hanana fandaharam-potoana ihany koa ho an'ny fiavian'ny tompontsika fanondroana izy. Nekeny William Miller ilay fomba fijeriny be sy maro ny laza fa ny fanadiovana ny fitoerana masina dia ny fanadiovana ny tany amin'ny afo. Tamin'ny kafanampo no nandiniany ny soratra masina mba takarany amin'ireo tranga manan-danja toy izany. Hita ny fifandraisana nisy teo amin'ny Daniela 9:9 sy ny Daniela 9:7. Ao amin'ny Daniela 9:9 ohatra dia nanome baiko ny anjely hoe ampahalalao ny fahitana ity lehilahy ity. Any amin'ny fiafaran'ny toko ny any ampahany tsy voazava ny fahitana izay ao amin'ny Daniela 9:9 dia ilay momba n'ilay 300 andro. Tateo aoriana dia niverina tamin'ny Daniela ilay anjely ka nilaza hoe avy ampahazava ny sainao aho izy ho fanampiana azy hatakatra an'ireo 300 andro izany. Fantatsika izany satria tao aoriana nangatahany an'i Daniela hoe dinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana. Ny teny voalohany nataon'ny anjely dia hoe 70 herinandro no voatendro an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Ny voateny nadika hoe voatendry dia midika arabaky teny hoe nesorina na nalana. Izany hoe 70 herinandro na nadika hoe voatendry dia midika arabaky teny hoe nesorina na nalana. 70 herinandro na 700 taona ny tokony esorina, saingy amin'inona izany? Amin'ny fahitany 300 andro. Mazava loatra ilay any ampahany amin'ny Daniela 9:9 izay tsy nazava tamin'ny Daniela ka tonga ny anjely hanazavana izany. Satria ny fanombohan'ny 70 herinandro dia hatramin'ny ivoahan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema. Dia fantatry Miller fa raha manana ny daty io izy dia afaka fantatra ny fiandohan'ny 70 herinandro sy ny faminaniana momba ny 300 andro. Tatsika amin'izany fa miasa amin'ny tsirairay avy ny fanahy masina. Rehefa miezaka mampitary mandinga soratra masina isika dia ny fanahy masina dia mampiseho atsika ny fahamarinana mahakasika azy. Ary izany no hanafaka atsika amin'ny fisalasalana sy ny tsy fahalalana rehetra ka ampitoetra atsika ao anatin'ny finoana marina an'i Jesosy. Vavaka isika. Iranay tsara andrisan-danitra mbola misaotra anao izay na miteninao. Misaotra anao ihany koa izay mampahafantatra amin'ny mpanomponao ny fahamarinana rehetra. Ankehitriny izay dia mangataka aminao ihany koa mba hiasanao manokana ny fiangonanao ankehitriny.
Mahafantatra ao ihany koa ny fahamarinana raha mpitoerana ao amin'izany tsirairay avy, ka hitombo fahamasinana ao aminao hatrany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.